Premier ministre, chef du gouvernement, Andriamatoa, ministre coach, en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, Andriamatoa, ministre de l'Industrie, Andriamatoa, ministre du Tourisme, Andriamatoa, ministre des Télécommunications, si secrétaire Panzakana, et adidiny gendarmerie. Ici, quand on est Andriamatoa, préfet, Andriamatoa, député Thomasna, monsieur le chef de région, Ismoutsa Galateo, ici mon collègue maire Rehetra, ici manambonahitra civil sy miaramila, ianareo mbo nahazo médaille tsika menakanya atao trano. Voalohany tenay dia amin'ny anaran'ny vahoaka Thomasna iarabanao manokana Andriamatoa Premier ministre tsy vita tonga eto namangany ay eto Thomasna nitarikiasa fa niditra eto amin'ny lapiny tanànan'ny mairie de Tomatava. Bienvenue monsieur le Premier ministre. Sorany bebe zany fahatongavanao zany satria midika zavatra maro zao fahatongavanao zao ary tsy nangereny anao fa miaraka amina membre gouvernementa maromaro. Ny fisaorana dia azo averina trany afaliana tsy ho tratra, afaliana elan-tsaina, mbola maverina indray mandeha koa amin'ny fankasitrahana amin'ny fahatongavanao eto amin'ny tanàna Thomasna Andriamatoa Premier ministre. Ny commune moa fantatsika menakavy fa base du développement, zany hoe fototra nianganiny fampandrosoana. Raha tsisy ny commune anano sarotra ny fampandrosoana ary mety tsisy mihitsy angamba zany fampandrosoana zany. Kanefa ambarako eto horentan'Andriamanitra fa ny commune akory dia tsy firenena anatina firenena, ce n'est pas un état dans un état. Tsy maintsy miankina amin'ny fitondram-panjakana ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana fa tsisy commune anderery zany eto ka tsy maintsy averina zany, apetraka zany fa ny commune tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Na dia io trésor fotsiny aza resahantsika olo mpanjakana ny lehibe ny trésor eto, ny lehibe ny trésorier général dia io zany comptable la mairie mpiasa mpanjakana io, ka raha vo io fotsiny manakatso dia mikatsotsika eto, tsy maintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana itsika. Ary tsika manana ray aman-dreny be miay antsika amin'izany fitantanana sy ny fitondrana ny commune izany. Ny fitondram-panjakana dia agnano sarotra koa raha ohatra ka tsy mitsinjo antsika vahoaka mandady alina, raha ohatra ka tsy mitsinjo ny commune ny fitondram-panjakana, ka rano sy vary reo tsy hafa misaraka. Androany ankehitriny amin'izao ora itenenana zao dia io ny Andriamatoa Prime Ministre mbola hanamafy an'izany fa ny be tanàna rehetrarehetra dia vonona hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana. Manome toky anao zay Andriamatoa Prime Ministre. Misy kabary nataon'ny ray aman-dreny pirenena, misy na ento, mety misy koa tsy na ento. Tokony hiaraka antsika ozy fanometanana ampandroso an'ity
firenensika ty kabary voatsely akory zay de niteny izy raha ohatra ka diso teniko arina fa tsy nibatategnako miala tsiny miala folo miala samy fito fa rehefa naheno za de niteny tamin'ny mpiara-miasa amiko hoe zany zavatra tokony fantatry ny vahoaka rehetrarehetra fampandrosoana ozy ny filoham-pirenena ka zay olona misakana zany fampandrosoana zany misy fiteny nataony ina moa le vocabulaire nampiasain'igny riato zay olona sakana zany fampandrosoana zany riato ka volona zany monsieur le premier ministre ampiatrany zany satria aminay ato misy favalom-pirenena favalo fampandrosoana mentomboky niany tsisy alahy fa olo iatoko ary zany fandriatana zany misy vitako za reka misy tsy vitako tsy maintsy iarahana am'izay tomponatoka afaka manao an'izany ka eto zany za manao antso maro amin'ny mpitondra fanjakana rehetra eto Toamasina mba ametanana ny ben'ny tanàna mba hanampy ana ampiriatra n'ire olo fampandrosoana za moa tsy mande lava kabary ary za mikabary voalohany afaka miteny zay teny tiako atao zaho kanefa raha voateniko daholo rehetrarehetra sahirana ny manaraka anavy akeo tsisy raha koranina koa za ataon'olona hoe tsy navoaky zalahy igny tsy manana zay olo maventy aby aketo zay angambany anjara fitenenako zay ny message tiako alefa ary miandraandra toromarika avy aminao zahay Andriamatoa premier ministre mankasitraka ny fahatongavanao eto averina indray mandeha oraketiny tantara izao zavatra zao maro anareo journaliste antoerany maro koa ny journaliste avy Antananarivo afaka manaparitaka ny vaovao manerana ny nosy ampahafantaro anary zareo agny fa nisy lanonana lehibe miseho androany teto an-tampon-tanànan'i Toamasina izay nitaritiny premier ministre chef du gouvernement oela vela anao Andriamatoa premier ministre